hivavaka isika. Misaotranao zay Andriamanitra fa nomenao herinandro vaovao ary afaka nanomboka izany niaraka taminao tamin'ny fampovavana izay natrehanay hatramin'ny omaly. Misaotra ny amin'ity alatsinainy ity izay ahafahanay mitodika indray amin'ny andavanandrom-piainanay amin'ny fanantenananao. Loharanay eo anatrehanao ny fonay, angatahana famelana ny amin'ny tsy fahatanterahanay. Loharanay eo anatrehanao ny fonay, angatahana ny fanahy masina mba hanampy anay amin'izao fanompoana tanterahana eto izao. Engane ho ankasitrahanao itony fotoana itony, ary naizanaiza misy olona mivory amin'ny anaranao dia anatrika ianao ary eo afovoany. Ambarao aminay koa ny sitraponao amin'ny alalan'ny soratra masina izay hovakiana, ary dia ampitomboy amin'ny afatra izay entina izany ny finoanay sy ny fanantenanay ary ny fitiavana ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Kolosianina toko voalohany andininy 7 hatramin'ny 9. Kolosianina toko voalohany manomboka eo amin'ny andininy 7 hatramin'ny 9. Anaraka ny vakan'ny soratra masina amin'ny anaran'i Jesosy isika. Misaotra an'Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tombontsika, izahay amin'ny fangatahanay mandrakariva ao anareo, rehefa renay ny finoanareo an'i Kristy Jesosy sy ny fitiavanareo ny olona masina rehetra, noho ny fanantenana izay tehirizana eny an-danitra ho anareo, dia ilay faharenareo fahiny tamin'ny tenin'ny fahamarinany filazantsara izay efa mby aminareo tahaka ny eny amin'izao tontolo izao koa, sady vokatra sy mitombo tahaka ny eo aminareo koa hatramin'ny andro niraisanareo sy nahalalànareo tsara ny fahasoavan'Andriamanitra araka ny marina. Tahaka ny faharenareo tamin'ny Epafra, mpanompona manay sady malala, izay mpanompon'i Kristy mahatoko ho anay, sady efa nanambara taminay koa ny fitiavanareo ao amin'ny fanahy. Amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia mbola ampitombo ny tompo ao anatintsika ry havana ny fahasoavany ary ny herin'ny fanahy masina ao anatin'ity fotoanan'ny toriteny ity. Kolosianina toko voalohany andininy 7 hatramin'ny 9. Manantena an'Andriamanitra. Voambolana anankiray amin'ny andininy 15 no mifamatotra amin'izany lohahevitry ny perikopy izany, manao hoe noho ny fanantenana izay tehirizina ny an-danitra ho anareo, dia ilay faharenareo fahiny tamin'ny teny ny fahamarinan'ny filazantsara. Paoly apôstôly manoratra ho an'ny fiangonana tao Kolosia, izay fiangonana tsy mbola hitany ary tsy isan'izay fiangonana namakian'ilay tamin'ny fitoriana ny filazantsara. Epafra izay voatolotra eo amin'ny andininy 7 no mponina tany Kolosia, resy lahatra ny filazantsara ka nanambara ny fitiavan'Andriamanitra tany Kolosia. Olona mahatoky an'i Paoly apôstôly izy. Paoly apôstôly dia velona tao anatin'ny fanantenana nomban'ny vavaka. Anankiray amin'izay ahatarafana ny fanantenana tao anatin'ny Paoly apôstôly, ny tantara ny niazonana azy tao an-tranomaizina araka ny asan'ny apôstôly toko 12 eo amin'ny andininy 520 sy 920 indrindra. Rehefa nisy zatovovavy lazaina hoe verisaina ka niteniteny, dia izy io nampiasain'ny fiarahamonina, nampiasain'ireo mpahita sy mpilaza ny amin'ny ho avy teo amin'ny fiarahamonina tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly, dia tezitra noho ny amin'ny filazantsara izay nitoriana ny mpampiasa n'io zatovovavy io, ka nanao izay ahatonga ny Paoly sy Silasy mpiara-miasa tamin'ny fitoriana filazantsara tany an-tranomaizina. Nahiditra tany amin'ny tranomaizina farany lalina indrindra izy mirahalahy ireo Paoly sy Silasy,
no fatorana farany mafy ary nambenana mafy indrindra koa araky ny afatry ny gouvernour hoy ny soratra masina. Fataony nanehon'ny Paoly sy Silasy ny fanantenana tsy voafatotra ny filazantsara ary azo atao tsara ny manantena mbola hanohy ny asan'Andriamanitra. Nivavaka izy ary voalaza ny soratra masina hoe nivoha ny varavara ny trano maizina. Izay ry havana faranana eo iny tantariny ilazana hoe i Paoly izay manoratra ny boky ho an'ny Kolosiana dia tena olo ny fanantenana ny orona tao anatin'ny vavaka ny fanantenana tsy araky ny zava-misy no ny orena ny fanantenana fa ny vavaka ny fifamatoranaina tamin'Andriamanitra. Nanoratra ity boky ity izy ary ato no anoritsoritany eo amin'ireo andininy manandrify antsika fa ny mponina tao Kolosia koa dia nivelona tamin'ny fanantenana izay tsy tokony ho adoroantsika fa tamin'ny vanim-potoana nanoratana dia nisy ny fanenjehana ny kristianina rehetra efa nijoro tamin'izany. Tsy voafatotra ny filazantsara ary tsy miankina amin'ny zava-misy mety mahakivy toy ny famatorana amponja toy ny fanenjehana miatra manaina ny fanantenana kristianina fa miorina ao amin'Andriamanitra. Dia ary sika andray ny andininy 7 hatramin'ny 5 ato anatin'ity mofinaina ity. Manantena an'Andriamanitra. Ny fifandraisana amin'Andriamanitra no mamboly fanantenana. Hitantsika nohatra teo Paoly apôstôly tany amponja ary hitantsika ny tantaran'ny fiangonana tao Kolosia mahery amin'ny fanantenana dia ao anatin'ny fanenjehana azy. Mivavaka ho azy Paoly apôstôly. Fifandraisana amin'Andriamanitra dia mamboly fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra izahay ary mivavaka mandrakariva ho anareo hoy ny ao amin'ny andininy 7 hatramin'ny 5. Voka ny fifandraisana velona amin'Andriamanitra tokoa ry havana ny fanantenana. Fivavahana tsy tapaka amin'Andriamanitra no fototra ny fanantenana ary fanafody ny fahakiviana sy ny firaviravezan-tanana manoloana ny manahirana rehetra. Ary izany vavaka izany dia atao amin'ny finoana any Kristy Jesosy. Kristy no mpanalalana antsika amin'Andriamanitra. Ny finoana ny Kristy Jesosy manosika antsika hivavaka dia tena fototra hijoroany ny fanantenantsika. Ny fanantenana kristianina ao anatin'ny vavaka dia tehirizin'Andriamanitra. Izay ilay andininy 5. Fanantenana voatahiry any an-danitra. Izany mbola mamafiorina ny finoantsika ka manosika antsika hivavaka hatrany hifandray amin'Andriamanitra lay mitahiry ny fanantenantsika. Rehefa matanjaka araka izany ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka dia olona tsy mora kivy sika manana fanantenana mandrakariva. Olona tsy mora hozongozony ny zava-misy mitranga manodidina sika na eny amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiainan'ny ankohonana na aiza tsy vohozongozony izany ny fanantenantsika fa voatahiry any an-danitra. Fantatsika izay antenaitsika ary manana tahiry-panantenana be dia be isika rehefa mazoto mivavaka. Koa dia mazoto mivavaka ry havana. Kolokoloy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mba ho voatahiry ary tombo isan'andro ny fanantenanao. Manana tahiry-panantenana isika tsy ho kivy, tsy ho voazongozony zava-misy ny fanantenantsika. Fa manantenan'Andriamanitra eo ny andininy 9 hatramin'ny 10 dia hitantsika koa fa ny fifandraisana amin'ny mpino tahaka antsika dia mampitombo fanantenana. Fifandraisana amin'ny mpino dia mampitombo fanantenana. Ao amin'io andininy 9 hatramin'ny 10 io no anambaran'ny Paoly apôstôly ny fifandraisany amin'ny mpino tao Kolosia, ny fifandraisany amin'ny Epafra izay nitory ny filazantsara tao Kolosia. Ary izany fifandraisana izany dia nampitombo ny fanantenana kristianina. Paoly dia nandre ny fitiavany Kolosia, ny kristianina tao Kolosia, ny olo masina rehetra ary tsy ny tao amin'ny faritry ny Kolosia ihany fa voambara tamin'izao tontolo izao.
Paoly dia nahafantatra fa nitombo ny herin'ny filazantsara tao amin'ny fiangonany Kolosia ny 5:1 ary nambarany fa misy olona mahatoky nitondra ny filazantsara fototra ny fanantenana tao Kolosia dia Epafra. Ny fifarombonan'ny kristianina tao Kolosia mitodika amin'ny kristianina ny arabelona tamin'izany. Ny fifarombonan'ny Epafra tamin'ny kristianina tao Kolosia dia nampitombo sy nampiorina ny fanantenana tao amin'ny fiangonana. Fanantenana dia mitombo ao anatin'ny fiarahamoniny mpino-riavana. Ny finoana iraisantsika dia ahafahana mifampahery ao anatin'ny vavaka asandratra ho anao, ao anatin'ny vavaka asandratra ao ho an'ny hafa. Tsy hoe Paoly mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra ihany ka mamboly fanantenana, fa Paoly mivavaka ho an'ny fiangonana. Paoly mahatsiaro ny herin'ny vavaka ataon'ny fiangonana tao Kolosia. Paoly mahafantatra tsara ny maha-olona mahatoky any Epafra nitarika ny fiangonana. Fifarombonana tahaka izany ny riavana no mampitombo bebe kokoa ny fanantenana. Tsy hoe fifandraisana fotsiny amin'Andriamanitra, fa ny fiarahantsika monina miara-miaina amin'ny fanantenana tokana voatahiry ao amin'ny Kristy dia mampitombo hatrany ny fanantenantsika. Fitiavana hifampizarana mamelona fanantenana. Filazantsara velona eo amin'ny fiangonana dia mampitombo hery sy fanantenana ny kristianina tsirairay. Ry havana malala, tsy natao iainana irery ny fanantenana kristianina. Raha antsontsika hoe manantenan'Andriamanitra dia tsy handeha tsirairay hanantenan'Andriamanitra, fa arakaraka ny ombonantsika ao anatin'ny vavaka no ananantsika fanantenana tokana miorina tsara amin'ny tenin'Andriamanitra sy Kristy ilay velona. Ny fanantenana lazain'ny Kolosianina toko 1:7-9 ary dia fanantenana velona miorina amin'ny fifandraisana tsy tapaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ary mitombo amin'ny fifandraisan'ny sampino dia isika kristianina. Fanantenana tsy mampahamenatra, fanantenana voatahiry iombonan'ny mpino. Antsony isika androany hanavao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka ary hanamafiorina ny fifandraisantsika mpino amin'izay maha-kristianina antsika. Indrindra ifikitra indray amin'ny Kristy ilay loharan'ny fanantenana filazantsara efa notoriana tamintsika. Manantenan'Andriamanitra fa tsy ho diso fanantenana izay mivavaka sy miombona eo anatrehany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izahay fa manan-karena ny teninao, manome anay fanantenana ary mampafantatra fa miorina ao amin'ny fahavaranay, mifandray aminao amin'ny alalan'ny vavaka tahaka ny nataon'ny Paoly apôstôly ny fiangonana tany Kolosia sy Epafra mpitoron'ny filazantsara, ny fanantenana kristianina. Miorina amin'ny teny izay efa norenesinay avy aminao Andriamanitra, ny fanantenana kristianina. Ataovy mazoto miaino ny teninao, mifandray tsy tapaka aminao amin'ny alalan'ny vavaka izahay. Ahatsiarovanay fa manana tahiry-panantenana ao aminao Andriamanitra ny fiangonana. Fa misaotra anao koa no ny fisian'ireo kristianina efa niala ho lalana anay tao anatin'ny firaisan-kina sy ny fiombonam-bavaka. Mitombo ao anatin'izany ny fanantenana ho ny fampianarany soratra masina renay teo. Dia ataovy mazoto miara-mivavaka izahay, mazoto mifampivavaka izahay tahaka ny fiangonana voalohany tamin'ny andron'ny Paoly apôstôly, mba hitombonay amin'ny fanantenana. Dia tsy ho tahiry tsy mihetsika ny fanantenanay raha miombona tokoa amin'ny vavaka izahay, raha mirahina izahay, fa ho fanantenana mitombo an-dalana eo am-piandrasana ny fiavianao. Ary izao izahay ry Tompo dia manolotra vavaka ho an'ny fiainanay andavanandro, manomboka herinandro vaovao izahay, ary fantatrao ny asa miandry anay
any amin'ny toeram-piasana, eo amin'ny fanompoana amin'ny fiangonana, any amin'ny sekoly izay nametrahana ao anay, ary indrindra ny miandry anay ny amin'ny isa-tokantrano misy anay tsirairay avy. Ankany amin'izy izahay ry Tompo, apetraka amin'ny fanantenana ity herinandro ity, ka sikino hery mefahavitrena mihoatra noho ny rehetra izahay, mba ho taratra eo aminay fa olon'ny fanantenana izahay, ary afaka manome fanantenana ny hafa koa amin'ny andraikitra napetraka aminay. Dia mangataka aminao hijery ny fahasalamanay tsirairay, mba ho arovanao izany amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Raha misy mitondra fanaintainanao amin'ny nofo na manaraka fitsaboana maharitra, ianao anendry, ianao anasitrana, ianao anarina ny fahasalamana. Mbola entina iambavaka ireo manamanjoa, mety nilaozan'ny havana, vady, ray aman-dreny, iray tapo. Dia hitondra fampionona ho azy ireny ianao ry Tompo, no ny asan'ny fanahy masina. Tononay aminao ny fikasana tsara ao anatinay tsirairay. Apetraka eo am-pelantananao koa ny anjara fifaliana omena ao anay, mba ho fifaliana ampitombo fanoratena sy ampitombo fanantenana izany. Ary mivavaka izay ho an'ny firenenay, ianao Tompo andrindra sy andamina ny fiainan'ny vahoaka malagasy eto amin'izao firenena izao, ny fiainan'ireo vahiny tonga miara-monina aminay, miara-miasa aminay araka ny sokajiny avy. Entina iambavaka ireo mpitondra isan'ambaratonga, ary tsarovy indrindra ry Tompo ireo mpiray tanindrazana aminay izay any ampitan-dranomasina. Ninino antondiany ihany koa, iazavelanao vahiny eo anatrehanao izy, vangio isan'andro ary antsoy amin'ny anarany avy, mba anatona anao ary fikitra aminao amin'ny fanantenana, dia ampio amin'ny asany amin'ny fianarana izy ireny. Fa hitodio ny fiangonanao amin'izao advento izao, dia mbola mangataka aminao izay mba ho fiangonana manana fanantenana mandrakariva ny fiangonana, mivavaka ho an'ireo fiangonana misedra fanenjehana any amin'ny tany misy ady, any amin'ny tany misy fivavahana izay tsy manaiky ny finoana kristianina. Ampahirezo ireo mpanomponao mpitoro ny filazantsara any amin'ireny firenena ireny, mba hatakatra ny fitiavanao izy ary ombona amin'ny fanantenana voatahiry ao an-danitra ao amin'ny Kristy. Raha io faly izay mampiombona ny vavakay amin'ny anam-pianarin'i Jesosy manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho taky ny an-danitra. Meo anay an'io ny anina sahaza ao anay, ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoa ny tsodrano-tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Fiadanana ane ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ho amin'izay rehetra tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina. Mandihana amin'ny herin'ny faherezana. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.